Alleloia. Amin'ny fifiriana lehibe indray lasina vamalala no eravanantsika eto amin'izao fotoana izao anatin'izao fandarantsika vavaka fembena zay rahanao amin'ny fandarana Ramoka izao ny Akiradeo ny mpikamba anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe zay maharesy izay miaraka aminay isan'andro manjay anjara mandotosa an'izao fandarana izao. Ny fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy dia matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity anatin'ity fandarantsika ity. Raha androany no votongeto dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra akory nahatongavanao teto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia manasanao tanandroza hatratramin'ny farany ihaino no bitsiky ny fanahy masina eto indray tsika androany, ihaino ny fampahirezana avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Dia indray sasan'izany ny raha tsika eto ihaino hiritsika, ihaino vavaka tsika, ihaino toroteny tsika, ihaino famelabelarana ny toroteny. Azoko antoka fa tsy taka nidiranao eto ny voanao eto androany fa mahery ianao raha miala eto ravana malala. Ary raha mampahery anao ny androany dia tongava indray rapiso fa hatramin'ny zomantsika eto foana ao anatin'izao fandarantsika izao. Ko dia tahiny tompo ary isika menakavy ary maharetatra amin'ny farany. Ho antsika rehefa pakety kosa aniditra voalohany raha nabavitsika androany raha saondra hitako niditra voalohany teto androany. Ho tahin'ny tompony ianao raha nabavy saondra dia ny tenin'Andriamanitra ny tsodranomeko anao androany dia izao manao hoe ny zanako sy asan'ny tanako ny tenin'Andriamanitra dia aoka ho adidiko ihany dia Andriamanitra ne hiadidy ny momba anao manontolo raha nabavy ary izay rehetra irin'ny fonao ny ho tanterahany mihoatra izay rehetra entinao ary dia tena hoe izay rehetra kasain'ny tananao atao dia atao fa Jehovah'Andriamanitra efa momba anao sahady. Mahireza raha nabavy saondra dia tahin'ny tompo fanatera amin'ny ankonanao. Raha nabavy nanaranaraka azy teo Kodaleoni tahin'i Jesosy tahin'ny tompo ohatry anniversaire raha nabavy Kodaleoni androany ohatry ny nahitan'izay ato anaty groupe tao dia ho tahin'ny tompo raha nabavy Kodaleoni tena moa nahitako an'izay ohatry ny nandalo teo amin'ny masoko teo fa za koa mandro somary serakely androany mahalatsinainy latsinainy dia raha anniversaire anao androany dia tahin'ny tompo ianao dia mirary soa anao dia ifamatra amin'ny androm-piainanao ny fahasoavana sy ny fitahiana sy ny fahasoavana ny famindrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tahin'ny tompo raha nabavy Kodaleoni, tahin'ny tompo raha nabavy Lina Andoandry sy Lina Rozimina, Tsiry Amboaramiel, Soameva, nabavy Mihaja Jesosy Mahery, Rahalahy Asany Apôstôly, Erika izy telo mena da mpiavana mihitsy ny fanaranaraka eo
Filana Rakoto, Samina, camaradin'i Jesosy, Rodine Marie, Angelina Diamant, Razana Sou Sylvie, Rodine Kodanila, de Erika anatra mantsy, Marie Hortensine, tonga soa, isika mianakavy Koda Léonie, Azaska Patitsy, Marie Hortensine, Marie Hortensine, de Marie Hortensine foana itako misotro zeto. Sandolanirina, de Marie Hortensine, ahoana zany Marie Hortensine, hoe karamba nijerena. Yama, Razana Sou Sylvie, Sandola, tonga soa Marijo, Andoandre efa nyteneniko teo, Zamina efa nyteneniko teo, Niana Mahiny Soa, Koda Léonie, anniversaire Niana Mahiny Soa koa maly, de samy rabaitsika Koda Léonie, Niana Mahiny Soa, zanaky Ranabavokadika koa anniversaire koa maly, iza koa anniversaire maly, ka indoko daholo tsika rehetrarehetra, de manao fety sambatra de ta ino tompo anetsareo rehetrarehetra, fahasoavana ny andaninareo ny andronareo, ny androm-piainanareo fiadanana amin'ny Jesosy. Razana Monika, Kadaka Malala, Ranabavy Saondra amin'ny tsisy isorana, Tina Rakoto Arzaka, Eliana Mapiona, Sandola, Bekisola, Lovlitina, Bersava, Andrina Suzelle, Maman Gabriella, Tahin Jesosy, mampamangy ao Gabriella kely ao amin'izy mianaka ao, Lonira Arvolonirina, tsy azoko mitendra Nabavy Koda Léonie tenena anniversaire anao ve zany androany, anniversaire anao tamin'ny Facebook, fa tahiny tompo foana nefa ianao. Marijo, Terira Albenja, Mami, Erika Raka, zay ngamba mbola tsy voaravako matetika be miverina mihitsy Marie Hortensine satria izy dia mandefa commentaire foana. Rosine, tahiny tompo, Niaina Mahiny Soa, Kadaka Malala, Tahiny Jesosy isika mianakavy. Faly be mahita anareo, iaika indray ary tsika amakivaky an'ity adindray sasany ity ifampahirizantsika eto amin'ity androany ity. Andao aloha milohan'ny zavatra rehetra tahaka ny mazatra dia andao aloha tombokontsika mivavaka ity fandaharantsika ity, apetrakintsika ao amin'Andriamanitra fa zava-poana nataontsika eto raha tsy elohavan'ny vavaka. Ka dia andao ary mampandrosotsika rahalahintsika tojo hitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana. Tahiny tompo Loni sy Wendy, andao ary rahalahy tojo tahiny tompo ianao ny vavaka fanomboana. Tahiny Jesosy pasteur dia tahiny Jesosy koa tsika rehetra tonga soamatara rabaina daholo dia araka hivavaka ary tsika. Ry Jesosy tianay io misaotra betsaka fa tonga eto indray ny Jesosy dia tena hoe ny tananao no nitarika anay Jesosy tamin'ny samy tany amin'ny adidy aman-draikitra, ny asa, ny fianarana, ny karakara tokotany sy ny sisa daholo anay rehetra Jesosy, samy misy dina leny mivoaka ny trano dia tonga soamatsara satria ianao no nitantana Jesosy dia eto anay navorona eto indray ny teninao Jesosy hoe tena mangataka mihitsy hoe ianao ny ikasika Jesosy ny fanainao masina Jesosy, nanolo-tsaina ny mpanomponao hosory Jesosy, nitondra ny toroteny eo pasteur mila belatra eo mivavaka firenena izay ataonay rehetra eto Jesosy, ngany mihira kasika ny fonay tena hoe sokafo maso-panahy Jesosy mba andraisana indray le teny mamy avy aminao, teny tavana ny Jesosy, teny manangana ny fiainanay ny Jesosy, izay teninao rehetra Jesosy dia mamy ny fonay, izay teninao rehetra dia makasika ny fiainanay, tena hoe fantatrao momba anay ny teninao androany, mahavonjy anay miray vola, tena hoe mahagaga Jesosy dia nitiavanay anao satria tena maminay loatra ianao Jesosy
tena hoe ny ranomasina nikorina amin'ny mpandary, nikorina amin'ny telefonina, nikorina amin'ny tsirairay avy Jesosy, tena hikasika ny anatiny rehetra any Jesosy dia anadio azy mety petipetina ihany koa Jesosy misaotra betsaka Jesosy malalo manatrea feno hitanao fa ianao no tiana hisandatra eto Jesosy dia voninahitra dia hoanao misandratana dia hoanao tianay Jesosy ianao amin'ny fonay rehetra, tianay ianao amin'ny fanahinay rehetra, dia tianay koa ianao amin'ny sainay rehetra. Halleluia, amen. Halleluia, mankasitraka indrindra ny rahatoditsika tao anatin'izay vavaka fanomboana nafinaritra be nentin'izay. Halleluia, mankasitraka azy tsika dia hotahiny tompony rahatodjo dia mahereza hatrany hatrany. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika fa hanao hira iray aloha tsika. Halleluia. Misy olona eto halleluia, hitoriteny voalohany izy androany. Izy ary zany olona zany raha fantatrareo. Olona ato amin'ny groupe izay maharesy izy mbola tsy nitoriteny teto mihitsy izy. Fa androany izy hitoriteny voalohany dia ao anatin'ity hira ary tsika hanao hira anankiray tsika. Dia ao nareo samy mba mitsatosatoka hoe mba manorata izy zao mba eritretinareo olona mbola tsy nitory teto mihitsy nefa izy hitory eto dia hiomana amin'izany toriteny zany ary tsika dia ataontsika tira mahafinaritra be ity izay hira tsika hoe hira fanevantsika teto mihitsy rolala rolala rola zany misy aja, misy miteny hoe mija, misy miteny hoe izavy rolala no betsaka mpifidy ato izy mbola tsy nitory teto mihitsy dia andao ary hainontsika ity dia ao anatin'izay tsika andefa iany toriteny. Anatin'ity zany no maka baiboly maka toerana tsara fa iany ten'Andriamanitra isika. Ndao ary mino finaritra nisy fotoana ity ataontsika matetika mihitsy matetika rehefa sabata ndraika saika lasa hira fanevan-kely tsika teto mihitsy. Za aloha te-aperanao hoe ny fahitan'ny olona anao mety ohatrany mampalahelo kely fa tsika tsy mampalahelo zany fa tsika tahin'ny tompo. Mino finaritra azy. Simana
Alleloia. Tena mahafinaritra ny iriny a. Izao ny tian'iny iriny. Tena mahakasika ny foiny a. Tsika matoky fa tsy hamelantsika rery zany Andriamanitra ary mikasikasika an'izany nga mba nitory-tenitsika androany. Dia misaotra anareo izay nahamarina. Izavy ny nahamarina teo a. Zadiko nisy efa nahamarina vao niteny voalohany dia nisy nahamarina. Alleloia. Fa dia androantsika dia eny motory-teny izay hoentiny ranabavitsika. Mbola tsy rahalahy aloha e, fa rahalahy aloha zany no tena matetika misy miteny a. Dia voarainao zany rahalahy mahafinaritra ny hira ka. Nanamarika teto amintsika teto mihitsy ny iriny a. Dia isaorantsika ny mpamorona. Alleloia. Ando Andry, Erika, Yama, Jirambaramiel, Erika Raka, Lina, Tibe aniniriny daholo nareo a, Suzelle, Sandola. Dia ndao aritsika ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra inotsika androany a. Dia tenin'Andriamanitra izay hoentiny ranabavitsika ny haja vadin-drahalahy. Mbola ny vadiny aloha ny lasa. Alleloia. Mavy anoho ny rahalahy. Ndao ary. Taintompa ranabavy mihaja anao avy hatrany ny fitenenana. Dia miveny eto avy eo mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Taintompo pasteur Ramianakavy taintompo sika tsiraray avy manaraka izay vavaka fiambenana izao. Raisiko tompo-pasoavana lehibe ho ary avana malala nizara amintsika eto ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ka ny tenin'Andriamanitra izay hojerentsika eto androany dia ao amin'ny filazantsara ny Matio 9:3-30. Filazantsara ny Matio 6:33. Rehefa hitantsika ary ny teny dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fankatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampy ho anareo izany rehetra izany. Amen. Eto ry havana malala ity tenin'Andriamanitra ity dia toriteny nataon'i Jesosy teny an-tendrombohitra. Zavatra anankiroa mazava tsara eto no lazain'ny tenin'Andriamanitra ry havana malala dia ny hoe fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Mialohan'ireo teny anankiroa ireo anefa ry havana dia misy teny nosoritan'i Jesosy eo aloha eo manao hoe fankatsao aloha. Inona moa ry havana malala izany hoe
katsahana izany. Eto moa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe ny fanjakan'Andriamanitra. Ka inona ary izany ny atao hoe mikatsaka? Ny mikatsaka dia mitrandraka, miara, mitady fatratra, izany no atao hoe mikatsaka. Izany mikatsaka izany eto dia zava-dehibe tamin'i Jesosy. Tena hoe lohalaharana, laharam-pahamehana izany atao hoe mikatsaka izany amin'i Jesosy. Ny antsika olombelona mantsy ry havana malala, ny tena laharam-pahamehana amintsika dia ny fikatsahana, izany hoe vola sy harena izany. Izany vola sy harena izany ny antsika no matimatesana. Tena hoe itotototoana andro aman'alina ry havana, ivoahana maraina, alipandry mihitsy aza, no ny amin'inona, no ny amin'ny ravola, no ny amin'ny harena. Tena tsy ratsy izany ry havana malala. Tena tsara isika mitady vola. Tena ilaintsika izany, satria isika mbola eto an-tany. Kanefa teto amin'ity teny ity dia ny zavatra tena hoe nahamaika an'i Jesosy tena hoe lohalaharana taminy dia ny fikatsahantsika izany atao hoe fanjakan'Andriamanitra izany. Ny tenin' Jesosy eto dia tena milaza mazava tsara, entitra mihitsy, manao hoe fakatsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo ny zavatra rehetra. Zava-dehibe tokoa izany ilay mikatsaka, ny fanjakan'Andriamanitra eto. Satria ry havana malala, amin'ny zavatra katsahana na tadiavina dia zavatra hoe tsara, tena ilaina, matoa katsahana, matoa tadiavina. Ka ito izany ny fanjakan'Andriamanitra ry havana dia mihoatra lavitra noho ny vola aman-karena. Tena hoe sarobidy izany fanjakan'Andriamanitra izany ry havana malala. Ka inona moa izany ny fanjakan'Andriamanitra ry havana malala? Inona izany atao hoe fanjakan'Andriamanitra izany? Ny fanjakan'Andriamanitra dia ao an-danitra, tsy fanjakan'olombelona izany. Ny fanjakan'Andriamanitra dia iray ihany, dia tsy inona izany fa ny fanjakan'ny lanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra eto dia tsy materielina no ambarana, fa eto ny fanjakan'Andriamanitra ry havana malala eto dia milaza ny fahamarinany. Inona no atao hoe fahamarinana? Ny tenin'Andriamanitra ihany no marina ry havana. Ny tenin'Andriamanitra tsy iza fa Jesosy. Ka ny fanjakan'Andriamanitra eto izany dia ny tenin'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra dia Jesosy. Eto no ambara, eto no toriana. Ary izany fanjakan'Andriamanitra izany no lazaina. Izany no atao hoe fanjakan'Andriamanitra ry havana malala. Dia tena hoe Jesosy mihitsy no atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Ka noho izany dia raiso Jesosy ry havana malala. Dia hampanjakao ao anatinao, eo amin'ny fiainanao. Fa izany no fanjakan'Andriamanitra izany. Ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ry havana malala dia olona ao amin'ny Jesosy. Olona miaino ny teniny, miaina ny teniny, amin'ny fanaovana ny sitrapony, mandeha amin'ny marina, amin'ny rariny, manao ny hitsiny, mankatoa ny didiny.
Izany ny atao hoe olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ry havana. Izao sy ianao ve efa tena tonga ao amin'izany atao hoe fanjakan'Andriamanitra izany? Sa ve mbola ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra? Fotoana izao ry havana malala tena hoe andiniantsika tena eo anoloan'izany fanjakan'Andriamanitra izany hoe aiza ho aiza tsika eo anoloan'izany a. Andao sika ry havana malala tena hoe sahijoro anambaran'i Jesosy amin'ny ataontsika rehetra, amin'ny alehantsika rehetra. Andao tsika tena andeha amin'ny fahamarinana, anao ny sitrapon'Andriamanitra, anao ny marina, andeha amin'ny hitsiny, amin'ny rariny, amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy ry havana malala. Na amin'ny zavatra kely indrindra io, na amin'ny zavatra lehibe indrindra. Fa tena hoe ilaitsika ny miaina sy mandeha amin'izany tenin'Andriamanitra izany sika raha tena tiatsika ho tonga ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Tsaroako ry havana malala, fony fahavelon'ny mamanay dia izao foana no teneniny aminay rehefa mampianatra ny tenin'Andriamanitra izy. Tamin'izany moa izay mbola zaza, mbola tao anatin'ny fahazazana, dia tsy dia tena mbola mety hoe tsapanay ny lanja ny zavatra tiany tenenina tamin'izany. Fa mbola tsaroako ankehitriny ny teniny manao hoe ny an'Andriamanitra hozy izy ny zavatra kely indrindra no mahasarotiny an'Andriamanitra. Tena sarom-piaro amin'ireny zavatra madinika kely ireny hozy izy Andriamanitra. Ka izao izay zavatra tsy tianao atao amin'ny tenanao hozy izy dia aza ataonao amin'ny hafa, aza ataonao amin'ny namanao. Araka ny tenin'Andriamanitra izay manao hoe tsy avy ny namanao tahaka ny tenanao. Dia raha io izy no akatoavin'ny olona dia voafehany io izy ny zavatra rehetrarehetra indrindra fa ireo didin'Andriamanitra ireo izy. Raha io izy no arahan'ny olona, tanterahan'ny olona tsirairay avy dia milamina hozy izy ny tany. Dia izao foana ny lazainy aminay manko. Averimberiny aminay foana, aza mba manao ratsy alohan'olona izany hozy izy fa manaova ny tsara foana. Manaova ny marina foana hozy izy dia nizanisa hozy izy olona manao ratsy ianao, dia valio amin'ny soa hozy izy ny ratsy rehetra ataon'ny olona hozy izy fa izany hozy izy ny zavatra tena tian'Andriamanitra. Tao anatin'izany fotoana izany moa no tena zaza andeha ny fahatanjahana dia tsy dia hoe nanao an'izany hoe zavatra tsy dia tena hoe nieritreretina be hoe inona moa izany, fa hoe izay ny tenin'ny mama. Dia tena hoe niaino azy foana teo anoloan'izany fampianaran'ny tenin'Andriamanitra izany. Fa taty aoriana vao tsapako rehefa lehibe izaho hoe ka izy efa nampianatra anay an'izany fanjakan'Andriamanitra izany tamin'ny alalan'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Satria dia ampahafantarina anay daholo ny tenin'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra, izay rehetra ao amin'ny Baiboly dia ampahafantarina anay tamin'izany. Ary tena hoe isaorana anazy lehibe ny fampianarana anay an'izany dia izany fanjakan'Andriamanitra izany ry havana malala dia Jesosy tena hoe Jesosy nambaran'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ka tena aoka isika ho sahy hanambaran'i Jesosy. Teto ry havana malala efa nomena antsika Jesosy fa ny ataontsika dia ny hatongavan'i Jesosy ao anatintsika. Ary tsarovy ry havana malala fa efa nomena an'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Nomena an'i Jesosy maimaim-poana ny zavatra rehetrarehetra ka noho izany dia efa nomena antsika ihany koa Jesosy maimaim-poana dia
miaraka amin'izay maimaimpona ny zavatra rehetrarehetra. Araky ny ambaran'ny Romanina 7:2-3. Araky ny Romanina 7:2-3. Izay tsy niaro ny zanany laozy izy, fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka aminy maimaimpona kova ny zavatra rehetra. Amen. Eto ry havana malala ny manamafy ny zavatra nambaran'i Jesosy tary amin'ny Matthieu 9 ny hoe 9:3 ny hoe dia anampino anareo ny zavatra rehetra. Tena hoe miaraka amin'ny Jesosy zany ny zavatra rehetrarehetra ry havana. Ka izay mahatonga an'i Jesosy tena hoe miteny amintsika mihitsy hoe fakatsao aloha ny fanjakany. Ny fanjakan'Andriamanitra izany manko ry havana dia Jesosy tena hoe tonga ao anatintsika amin'ny alalan'ny fanaovantsika ny sitrapony, fandehanantsika amin'ny fahamarinana, amin'ny rariny sy nitsy, amin'ny fankatoavantsika ny teniny. Rehefa izay no ataontsika dia tonga ao anatintsika Jesosy araka ilay vavaka nampianariny iray manao hoe ho tonga anie ny fanjakanao, ataony hoe ny sitraponao dia tsy hatany taky ny any an-danitra. Ka rehefa ry havana mialohan'ny hatongavan'i Jesosy ao anatintsika na hoe ny fanjakan'Andriamanitra, dia andao isika ry havana malala tena hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Andaontsika tsy ho variana amin'ny zavatra mandalo fa andaontsika tena hoe hijoro amin'ny tenin'Andriamanitra, tena hoe sahanambaran'izany Jesosy izany n'aiza alehantsika, ary anao ny sitrapontsika ry havana malala, andeha amin'ny fahamarinantsika ry havana malala, fa izany no atao hoe fanjakan'Andriamanitra izany. Ny fanjakan'Andriamanitra nefa ry havana malala dia tena hoe hialohavana fibebahana. Ny fibebahana ry havana malala dia fanambarana lalana ho an'i Jesosy ho tonga ao anatintsika. Ka rehefa tonga ao anatintsika Jesosy ry havana dia tsy lavitra izany fanjakan'Andriamanitra izany fa ao anatintsika. Andaontsika tena hoe hibebaka, hiala amin'ny ratsy fanaontsika mba hahatonga an'i Jesosy tena hoe hanapaka sy hanjaka ao anatintsika ry havana. Dia andaontsika tena hoe hikatsaka an'izany Jesosy izany hibebaka hiala amin'ny ratsy fanaontsika dia tena hoe hakatony teniny Ka ny izany tsy maintsy alohavantsika fibebahana ry havana malala ny fanjakan'Andriamanitra. Araky ny teny tao amin'ny filazantsara ny Marika 1:5. Rehefa hitantsika ny teny dia vaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Ka anao hoe efa tonga ny fotoana, ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra hibebahy ianareo, ka minoa ny filazantsara. Amen. Hitanareo ry havana malala. Ito Jaona mpanao batisa dia tena hoe miantsoantso antsika mihitsy, fa tena hoe hibebaka ahafahantsika tena hoe mandray an'izany filazantsara izany, mandray an'izany fanjakan'Andriamanitra izany dia tena hoe ilaintsika ny fibebahana ry havana.
Ka noho izany andaontsika ry havana malala tena hikatsaka n'izany Jesosy izany. Fa ho amin'ny zavatra rehetrarehetra tadiavintsika io io mampirotoroto antsika io amin'ny Jesosy izany mahay-mahay-pona izany eo amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra ao amin'ny Jesosy dia afaka omeny antsika daholo izany amin'ny alalan'ny fikatsahantsika anazy. Io fanjakan'Andriamanitra io manko ry havana malala no ahafahantsika mandova an'ilay fiainana mandrakizay. Dia andaontsika ry havana malala tena hanao an'izany tena zavatra sarobidy aloha laharana. Fa izany ny zavatra tadiavin'i Jesosy ataontsika. Andao hanao ny sitrapoy. Andao tena hiaina didiny amin'ny teniny dia ho tonga ao amintsika izay natao fanjakan'Andriamanitra izany ry havana malala. Finahitra dia an'i Jesosy irery ihany. Aleloia. Amen. Aleloia. Mahakasitraka indrindra ny ranabavitsika mihaja isika tao anatin'izany toriteny izany. Aleloia. Manao fainonareo azy tsy mba hitanareo mba mahafinaritra be mihitsy ilay toriteny. Toriteny voalohany iny ranabavy mihaja raha tsy diso toriteny voalohany fa azo antoka ny any amin'ny 3, 4, 5, 6, 7 any tena hoe vao mihafinaritra be raha ny voalohany dia vao ohatr'izany. Saotra indrindra mahafinaritra be ilay mihaino an'ilay toriteny dia mahirezatra ny hatrany ianao dia Andriamanitra manakirepasavana ny amaly fitenao. Saotra andala tozy teo mety adiniko ny tsotra azy fa to dia variana ny teny makasitraka anazy menadasady raha tojo no mivavaka fanomboana sy ranabavy mihaja. Jesosy mahery moa ianarana hitanandreo azy eto saotra azy menadasady dia misaotra dia mahireza foana ranabavy mihaja fa mahafinaritra ny toriteny mampahery dia tahiny tompo ianao dia samy miody ny vokatry ny fanaovana aminazy satria ny tena androandro dia miteny fa tsy foana tsy koa no fikirezanareo ianao Kristy Jesosy. Fantatra fa ny kely ainareo tana manatin'ireny ao anatin'ny asa aman-drano mety andro alina be nareo manao an'ireny toriteny ireny tsy ho anazy irery fa nareo rehetrarehetra mihitsy. Fantatra efa tsy mora ny manao toriteny fa nefa vitanareo foana ny anjanareo ka dia Jesosy ny amaly fitianareo dia mahireza hatrany hatrany. Itody raha olo sombola tsy narabaiko tahiny tompo raha zana Monika ihany koa raha zana zo Sylvie izy koa mbola tsy narabaiko taminareo tato zay daholo ka ve mety misy any ambony any hitako teo fa tsy tadidiko izy moa. Tahiny tompo ary tsika mianaka amin'ny normal lasehany tahiny Jesosy dia tonga soa ihany koa. Aleloia. Matio 4:9-7. Ilay tenin'Andriamanitra manao hoe fakatsao arao ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Fandeo vakitsika eny 1:3 hatramin'ny 1:3 ny alany matotoko 4 sy 7:3 any vakio fa manomboka amin'ny 1:3 hatramin'ny 4:3 no vakitsika karahantsika fampiarezana amin'ity androany ity. Aleloia. Dawary matotoko 4 1:3 hatramin'ny 4:3 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia aza manahy ianareo manao hoe inona no haninay na inona no sotronay na hoe inona no tafinay fa izany rehetra izany dia katsahany jaindiny isafatratra. Fa fantatra ny rainareo any an-danitra izy fa tokony anareo izany rehetra izany. Fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy anareo izany rehetra izany. Ary amin'izany dia aza manany amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso hanany azy ampy amin'ny andro ny raha tsy miseho eo aminy. Aleloia. Amen. Ilay tenin'Andriamanitra hoe aza manahy ianareo ka manao hoe inona no haninay, inona no sotronay ary inona no tafinay. Satria hoy ny tenin'Andriamanitra raha vao manao an'izany tsika dia mitovy amin'ny jentilisa. Satria ny jentilisa dia ireo ny katsahan'ny fatratra.
mikatsaka fantatrareo inona no hoaninay, inona no sotronay, inona no tafianay, vo misokatra maso inona no hoaninay, inona no sotronay, inona no tafianay. Fantatreo mahatonga ny jentilisa mikatsaka an'izany hoy ny ten'Andriamanitra hoe nareo tsy tokony hanao ohatr'izany fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony anareo izany rehetra izany. Samy manana ny rainy io samy afaka mandoatra rehefa misy nodimandro hoe natsony ray ody any aminy, fa samy manana ny rainy io attention fa ny raintsika dia tsy rainy ny jentilisa. Ka rehefa tsy mitovy ny ray tsy mitovy ny pia, tsy mitovy ny mpitaiza, tsy mitovy ny mpamelona, dia tsy omena tsiny ny jentilisa raha mikatsaka an'izany fantatra satria tsy fantatry ny rainy fa tokony ho azy zany. Te anakarena ao amin'ny devoly mitondra losorona dia izay ny azahoana reny. Raha manao pakta amin'ny devoly ny olona dia misy zavatra takinany aminy. No matetika io zavatra sarosarotra hitakina io akolamena miainga amin'izay fotsiny aloha gisa mainty, gana fotsy, dia zavatra sarotra hita. Dia mitety tsena mihitsy mitady akolamena. Izay ny takalony. Dana mikatsaka voafona rahabisy dia mitady vola raha zany tsy omeko raha zany tsy mahita dia mikatsaka fantatra dia mararendo inona no hoaninay, inona no sotronay, inona no tafianay. Ny rainy tsy mahafantatra fa tokony ho anazy. Ny fahafantaranao fotsiny fa manana Jehovahandriamanitra ho rainao ianao dia tokony mampilamina ny sainao amin'izany zavatra izany. Halleloia. Izany rehetra izany katsahan'ny jentilisa fantatra. Fa isika kosa inona tokony katsahantsika fantatra? Katsao aloha. Eto izany dia mikatsaka. Eto izany tsika dia miresaka zavatra hoe mikatsaka. Hitanareo maly zao izay sy ranabavy hihaja nikatsaka. Nadatana ny ranabavy hihaja maly dia mikatsaka. Nikatsaka zany izay ramaly. Fa raha androanina izy vao hoaninay dia mikatsaka. Tsy izay anefa dia mikatsaka. Midika ilay mikatsaka dia araka ny teny ranabavy mihaja teo mitady fatratra, mikapoka. Ary ny zavatra katsahana dia zavatsarobidy, zavatra miavaka, zavatra tsara. Vato zany tsy katsahana, vato tsotra izany eny an-dalana to dia mahita voatakataka eny. Fa ny zavatra katsahana mangady ianao, dia mitady ianao, dia mandany andro ianao ohatra hoe na mikatsaka volamena sy vatosoa, volamena sy vatosoa tsy hitanao mipongapongatra eny fotsiny fa mikatsaka ianao. Zany nge ranabavy ny zavatra tiliara misy gisa mainty tokony mankando zany mpanompo sampy, izay olona te hanompo sampy. Inona mo zavatra teneko teo? Zany nge ranabavy no mahatonga antsika hoe nareo hoe isika sarobidy ny vatantsika io. Hitanareo le avanareo le manapotrapotra fe, kibo, manapotra vatandreny, tena teneko anareo fa lasa tsy sarobidy intsony nareo. Ny zavatra rehetra sarobidy dia katsahana. Dia tena hoe arena. Nareo zao raha hita amin'ny Facebook eto dia apotranareo daholo ny fiainana, ny vatanareo iray manontolo na eny an-dalana eny. Dia ny vatanareo tsy manana tombony manokana manambady anareo izany intsony. Ny olona rehetra mahita anareo daholo, nahita ny fitanjatanjahanareo daholo dia azonareo zany. Ny tiako tena tsy hiditra amin'izay aloha tsika
fa tsitsitsitsa tsy aritra iny zany manao hoe sarobidy ny vatanareo vatantsika sarobidy isika saromby tsara aoka ny olona rehefa hitanio dia olona mikatsaka olona tianao olona pakatra tena hoe tena azonareo le izy tsitsitsitsa tsy aritra iny fa tsy zay koa niditra antsika fa manazava an'le mikatsaka zany mikatsaka zany tena mitady aiza tsisy eto aokarohana tsara tsisy eto andorekarohana ety loka tsahana etsy zany ny atao mikatsaka ary ny zavatra katsahana dia zava-miafina ohatra andranam-bavy teny andranam-bavy hitody io katsahana alleloia ny jentilisa tsy manana ray ohatra an'Andriamanitra dia very fa amin'ny alalan'ny fikatsahana an'ireo no hahatongavan'ireo ny an'Andriamanitra tsy mba izany hoy tena hoe katsao aloha ny fahanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anareo izany rehetrarehetra izany hoe ny an'Andriamanitra indray zany tsy reny ny katsahana fa ny an'Andriamanitra izy ny katsahana halleloia iza moa Andriamanitra dia tsy hitantsika Andriamanitra dia fanahy ao amin'Andriamanitra zany raha te ahita zavatra mivaingana hoe sotroina tafiana hoanina dia mikatsaka zava-panahy halleloia fahamarinana zany tenin'Andriamanitra zany hoe tenin'Andriamanitra manamasinana amin'ny fahamarinana Jaona 17:17 fa teninao ny fahamarinana halleloia zany mahatonga antsika mianatra baiboly zany mahatonga antsika hoe tsarantsika mianatra baiboly betsaka ny olona mieritreritra hoe ahoana moa zany hoe ao amin'Andriamanitra rehefa mivavaka dia ahitana vola ao amin'Andriamanitra ny vola zany ny kely indrindra amin'ireo karazam-pitahiana ao amin'Andriamanitra tsy vola any amin'de vola ny vola ny zavatra lehibe indrindra ao amin'Andriamanitra iny ny zavatra anisan'ny kely ambinambo indrindra ao amin'Andriamanitra iny etika itenanao zany hoe tsy problème iny fa ny mila katsahantsika dia Andriamanitra ny fahamarinan'Andriamanitra misalasala foana tsika indraindray rehefa tenenina hoe manana olana dia tenenina andao hivavaka mino toriteny ny fianona toriteny ny fianona toriteny fianarana baiboly famakiana baiboly reny rehetrarehetra reny dia fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra raha mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsika sy ny fahamarinan'Andriamanitra dia le zavatra rehetrarehetra zay netretintsika zavatra ngezabe reny dia tonga ho azy reny fean'izany Andriamanitra nitsodrano an'i Kirosy Isaia 10:7 voainga antsika no tsy voainga rehefa ilailantsika no toreniny endrika efa gitsika ny Isaia 10:7 sao dia voafe halleloia tonga dia voafe zany hoe Andriamanitra zany riavana dia tsy mila angatahantsika akory mangatsikitsika tsy mila raha amin'ny devoly manao sorona amin'ny tena manao fihetsika maro mihitsy tsy fantatra avy izay zavatra tokony asiany dadalabe atao dia mahazo akanjo mafana ao amin'Andriamanitra rehefa katsahantsika fotsiny Andriamanitra
mahafinaritra nafina le ohatra ny teniny mampiolona rehefa mitory teza izy aloha zaho izy izy nisy vehivavy anankitelo moa izy zay dia nisy lehilahy anankiray manan-karembe dia nanontaniana inona ny tiavanao azy tena ny aho izy inona ny ilainao amina inona ny zavatra tena ilainao any aminazy dia ozy izy le ray mianto tomobiliny ay tsara tarehibe ny tomobiliny ny lafo vidy be ary ny anao miantotra aminy ary ny anao ny azo le ray izy mihitsy tsy le tomobilina tsy rehetra fa izy mihitsy satria rehefa izy ny anahy dia ny zavatra rehetra anahy daholo izay anazy. Alleloia, alleloia. Amen. Andriamanitra ray manatao dia fantatr'Andriamanitra ny zavatra tokony antsika. Vao miainga fotsiny ianao avy any alavitra dia fantatr'Andriamanitra ny zavatra tokony ilainao. Hainao vao andeha hangataka iny, le izy fanalefan'Andriamanitra. Dia vetivety dia tonga izany vanim-bavaka izany satria ianao mbola tsy nangataka dia fanalefan'Andriamanitra. Misy fotoana tsika izany fa vetivety kely ny vavaka, mbola tsy nangataka an'iny koa ianao dia fanalefa fa ny teny kely ianao tara ianao vao niteny fa fantatr'Andriamanitra. Ianao vao dia ameo do le izy satria le izy ianao mbola tsy nangataka koa ianao dia efa niainga iny. Ingelela ny lalana iny mbola misy anjely midina io mitondra liny eo aminao meo dia izy efa to vetivety dia mivarotra vavaka izany mbola tsy nangataka ianao fantatr'Andriamanitra fa ho anao tokony ho anao izany. Ianao ve ravina dia hoe hangataka vary mangataka sakafo vao omen'Andriamanitra sakafo dia raha nanadiny nangataka ianao izany amin'Andriamanitra na manadiny mangataka ianao tsy olan'izany fa raha manadino azy ianao nefa hangataka ny zavatra rehetra tsy dia any ny olana. Alleloia. Hoy izy Andriamanitra mantsy Kirosy Isaya 5:20 vakitsika andininy voalohany sy ny Isaya 5:20 andininy voalohany hatramin'ny tena ake vakiko aminao amin'ny Jesosy. Isaya 5:20 zao no lazain'i Jehovah amin'ny voahosiny dia Kirosy amin'izy aony amin'ny voahosiny voahosiny fa tsy voahoziny samy hafa mihitsy zany voahositra fa tsy voahoziny amin'ny voahosiny dia Kirosy. Mila mitandry latsara tsika raha diso fanoatra tsika lasa voahoziny io fa ho an'ny voahosiny dia Kirosy. Elonareo amin'izay ary reto zavatra reto fa androany amenao lakile Jesosy miteny tampiandra izy mitondra kitapom-bato na kitapom-bola fa tehana ihany entinao izy androany ity toriteny te amenao tehana. Misy zavatra eo anoloan'ny olona, misy varavarana ngeza be dia mikikika be mihitsy le olona mba hampivoany varavarana io, bakany varavarana io, domy varavarana io, totaina mifanoto varavarana io, akana famaky varavarana io mba hiva. Aiza ihany arozony olona, kivony olona. Androany tsy famaky na fanoto no menanao fa lakile dia vohainao io varavarana io dia misokatra. Lakile no menanao eto amin'ny alina ten'Andriamanitra ity. Hoy ten'Andriamanitra zao no lazain'i Jehovah amin'ny voahosiny dia Kirosy izay nitantanako tamin'ny tanany ankavanana mba handresiko firenena eo anoloany sy hamahako ny fekibon'ny mpanjaka mba hamoako varavarana eo anoloany ka tsy hisy arindrina intsony ny mivavahady. Androso eo alohanao ary andramina nimoko totaony izay hanoritory varahana ny varavarana varahana ary navatapaka ny idivy dia omeko anao rakitra ao amin'ny maizina sy arenana fenina ao amin'ny maingy. Dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina atao amin'ny mainginginy mba hahafantaranao fa za Jehovah izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely. Hitanao ry havana io lakile io izany hoe nomen'Andriamanitra ny Kirosy ny ositra no ny amin'ny mahavoahositra ny Kirosy dia nitondran'Andriamanitra lakile passe-partout izy. Ary lakile io nandresen'ny firenena teo anoloany tsy nitsira nangataka izy
fa kirosy mikatsaka an'Andriamanitra. Kirosy voaositry Jehova. Ny fanomezana ngezabe voalohany nomenany kirosy dia ny tanan'Andriamanitra mitantana azy. Ianao voatantanan'Andriamanitra amin'ny tanana kavanana ny fahamarinany zany dia izao misokatra eo anoloanao ny fandresena to dia ny firenena rehetra resinao. Tsy mila mangataka mba resy katsahana fatratra. Fa matoa ny fatantanan'Andriamanitra amin'ny tanana kavanana dia gavy mikatsaka azy ianao zany. Katsao Andriamanitra, tedavo Andriamanitra. Boka ny trosa ianao androany, tsy vola tsony ny tedavinao manomboka eto. Fa katsao Andriamanitra. Voakatsaka ao Andriamanitra dia mena anao ny tanana kavanana, hitantana anao. Zany olona tanana kavanan'Andriamanitra zany, tsisy azo atao amin'izany tsony. Tsy vola zany tsony no problème an'izany olona zany. Fa nga eretinao fa zany zavatra ny teneniny zany hoe andreseko firenena eo anoloany. Fa nga firenena hiady aminao voavidiny volanao raha volany tonga teo. Zay ny teneko anao hoe ao amin'Andriamanitra, rehefa katsahanao Andriamanitra, zao mbola problème anao aloha vola. Fa katsonge Andriamanitra fa ho hitanao. Za zany tena miteny anareo androany manao antsoava aminareo fa ny farafakeliny indrindra azon'Andriamanitra omenanao ny vola zany. Ary be dia be mihitsy ny zavatra tsy volany ilaina. Volanao tsy maharesy firenena zany e. Ny firenena hiady aminao nge ka mahery lavitra raha resaka vola sy reny e. Fa tanan'Andriamanitra. Ary hatreto lakile nomen'Andriamanitra ny kirosy teto to dia mamamy fikibon'ny mpanjaka. Inona moa zany mamamy fikibon'ny mpanjaka? Inona reny amin'ny fikibon'ny mpanjaka? Fiadiana, arena, lakile an'ny lampa mihitsy ary. Tsy vola sy arena fa Jehova Andriamanitra nomena ny lakile amoana. Tonga dia vomy fikibon'ny mpanjaka. Fitahiana nge zany ravany. Tsy vola nge zany. Nga mpanjaka ho vidinao vola. Fa inona no mivoaka rehefa vamy fikibon'ny mpanjaka? Ny fanapahana mihitsy. Ny vangy ravana ny fikibon'ny Farao teo amin'ilony Josepha. Deus Farao, meko anao avokoa ny fanapahana rehetra. Tisesy tisisa. No mahafarao anahy fa pokaty tsy sininina sony fa meko anao ny fanapahana. Zay mety ataovy. Halleluja. Tsara lavitra noho ny vola sy ny arena sy ny zavatra katsahany jentilisa ina no hanina ina no sotroinay ny farafambany indrindra farahidiny amin'ny zavatra tokony ahina no katsahany jentilisa fatratra. Satria izany indray ny devoly nga ravana mahay manome zany. Nga ny devoly ravana mahay manome anao zany lakile zany. Tsy hay ny devoly zany. Inona no sotroinay, inona no tafianay, inona no haninay. Minimum zany ravana farany kely indrindra zany eo amin'ny Jehova. Ianao mandresy firenena zany dia olona voky. Andreseko firenena eo anoloana olona voky zany. Tsy nandeha nangataka sakafo sotafiana mitsady mitafy tena akanjo fetina miady zany. Misotro raviny sakafo matanjaka be zany. Tsy mila nangatahany zany kory ny sakafo. Efa avy nomena sakafo izy dia ampandresena izy tsisy. Amako fekibon'ny mpanjaka. Fekibon'ny mpanjaka miva zany tsy vary sy laoka zany e. Arena sy voninahitra, arem-behivavy zany. Alleluia. Mba hamoako varavarana eo anoloany. Eo anoloantsika nge misy varavarana. Eo anoloanao zao raha manala fanadinana ianao androany varavarana eo anoloanao zany fanadinana. Dia inona nataonao? Mba voay mo Jehova io varavarana io mba ho afaka fanadinana. Varavarana eo anoloanao. Sa Jehova mba te ahita asa fa tena mba te hiasa. Varavarana eo anoloanao. Sa mo Jehova mba tena misy tanjona tiako atao fa bataillon. Varavarana eo anoloanao. Rehefa voaositra Jehova ianao. Tanana kavanan'i Jehova rehefa mitantana anao, efa avy nahita an'Andriamanitra, efa avy nikatsaka an'Andriamanitra ianao manao an'io. Amoahany voainy varavarana eo anoloanao. Zay varavarana eo anoloanao tsy vitany voly zany. Raha tsy hoe anao kolokolo nga ianao. Ka raha le inona no hanay, inona no sotronay, no notafianay, tsy mahavo varavarana zany ravana. Ny antsika tonga dia varavarana no misokatra. Inona le zavatra angatanao? Inona le varavarana midy eo anoloanao?
mangataka vizavy ianao ohatra varavarana zany eo anoloanao tsy vitan'ny akanjo inanao tafinasina sotrona sy inano hoaninay zany fa zany osy lakle no menany kirosy tonga de lakle passepartout tonga de manokatra varavarana ary zao ony tena andriamanitra ny varavarana misokatra ary tsy rindrina tsony ny vavahady zany hoe zao zany misy zavatra misokatra varavarana zany mbola kely fa mingeza miditra amina fisokafana zany ianao alleloia miaraka amin'ny Jehova miditra amina fisokafana ianao sokatra aloha ny zavatra kely sokatra ny zavatra ngezabe ary tsy misy maharindrina tsony io ny problème sokatra kely ndraindray de midy nefa ery vavahady tsy mirindrina tsony noho ninona no le lakle taiza nahitanao an'io lakle io de io le arena miafina teny ny tenin'Andriamanitra meny tenin'Andriamanitra arena miafina ianao hoy ny tenin'Andriamanitra eo ambany io de omeko anao ny rakitra any amin'ny maizina sy ny arenana fenina tany amin'ny mangingina io lakle io na fenina tany amin'ny mangingina io tsisy nomenan'io ny jentilisa tsy nomenan'io satria nino tsy nikatsaka an'Andriamanitra omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina iza ny afity hitady zavatra ao amin'ny maizina fa raha tsy ny olona manana fahazavana ihany ny jentilisa tsy manana fahazavana ny jentilisa tsy mahay mandeha ao amin'ny maizina fa ny olona mahita rakitra ao amin'ny maizina de ny olona zay manana ny tenin'Andriamanitra ho fanilony tongony sy fanazavana ny lalany manana an Jesosy Kristy le fahazavana zao tontolo zao zany rehetrarehetra zany nefa de tenin'Andriamanitra avokoa ka tsao aloha fanjakany sy ny fahamarinana tenin'Andriamanitra avokoa zany tsy zavatra mora hita zany rakitra ao maizina tsafatsafana hoe zany rakitra tao maizina fa ho an'ny olona manana an'Andriamanitra mazava ny eo anoloany aizy ty misy rakitra ty ozy ny olona ahoana nahitanareo an'iny ka samy manana ny masony ny kristianina manana solomaso rayon x mahita ao anaty maizina alleloia tenin'Andriamanitra no nazahoanan'izany ary raha tsy hikatsaka an'Andriamanitra ianao tsy hikatsaka ny fanjakany sy ny fahamarinana tsy hanananao io tsy hanananao ny lakle de tsy hitanao ny rakitra arenana fenany amin'ny mangingina hoy ny tenin'Andriamanitra hoy Jesosy aza manao tahaka ny jentilisa ianareo raha mivavaka fa izy ireny raha mivavaka de manao teny maro eny anjoron-dalana fa ianareo kosa ndana makany an-trano de arindriny ny varavaranareo de mangatamy zay ao amin'ny mangingina Jehovah-Andriamanitra meno anareo any amin'ny mangingina de Jehovah-Andriamanitra mary anareo any amin'ny mangingina ny arenana fenany amin'ny mangingina zany de zavatra tsy hitany jentilisa teny an-dalana be le manao teny maro alleloia fa io arenany amina fenany amin'ny mangingina io hitan'le izy le nitady an'Andriamanitra tany amin'ny mangingina inona zany le avy taiza zany olona any amin'ny manao inona any amin'ny mangingina io olona io mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany any amin'ny mangingina alleloia ao amin'ny mangingina nge avana misy arenana fenina nge ao fa tsy hitany jentilisa zany de izy mitratratratra ery ny akanjonay ny tafinay ny moaninay sotronay aizy tondra banderole mihitsy ianao inona ny ataonao any amin'ny arindrinao ny trano Jehova hoy Davida hoe de nisitra diloly Davida de rano ny volombavany de nanao akanjo tsara izy de niditra teo amin'ny Jehova niditra tao an-tranon'ny Jehova de nikohaka teo amin'Andriamanitra katsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany zany Davida zany mbola misy adintsika mantsy amin'ny andin'ny faharoa na andinka tsara nareo tamin'ny Isaia 10:20 teo vakiko mbola didiako ny andin'ny faharoa fa mbola lakile ngezabe koa ty androseho alohanao zany hoe rehefa Jehova zany ny eo alohanao tsy problème anao tsony sy lalanao rehetrarehetra satria hoy tena Andriamanitra andravina n'iny kitotoana ny lalantsika io feno kitotoana io ianao ty misy projet anao zay misosa be makery aloha ery sio mandeha autoroute ny projet anao fa ny fanatanteranao an'le izy ohatra ny lalana any Tsiromandidy makany Maintirano kitotoana be mihitsy
ny jentilisa manao projet fa tsy mety tonga hatramin'ny farany satria maninona mikitotona io lalan'io ry havana ole misy fomba fiteny mahafinaritra anazy hoe mahafinaritra be izy miaina amin'ny théorie rehefa miaina amin'ny théorie tsika rehefa ataotsika théorie daholo io fiainantsika rehetrarehetra io mora be io tsika rehefa mijery baolina manao tsika rehefa mijery baolina ataovy io pasimo amri io ataovy andry fa rehefa atao eny ambony terrain tsika pratika iny ny ataotsika baolina ho dakana ary voafinga an'le baolina tsika iza mahay baolina za tsy mahay baolina za tena tsy mahay baolina foty mihitsy iza mahay baolina be eto rehefa teoria samy mahay daholo sy anina tsotra be manao anina ry sesimba ry anina tsotra be zany anina fotsiny amin'izany vy dia tsy haina anina fotsiny jerena miny ale fotsiny teoria izy fa rehefa anao pratika izy mandray clair sy fatany koa hoe clé inona no miady amin'io ary havana dia teny aminao androany rehefa misy zavatra eritreretin'ny olona samy manana zavatra eritreretina ny olona ho atao fa ho an'ny olona nikatsaka an'Andriamanitra ho an'ny olona nikatsaka an'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia izao hoy ny ten'Andriamanitra hoe ninona kasainao zahana tanteraka Andriamanitra tsika misaina fotsiny fa Jehova manana tanteraka manana nofinofy ny tsika rehetra ary za miteny anao foana hoe aza kivo manonofy za hitanao zao dia olona mpanonofy zany hoe mehezan'ny olona ny nofinofiko fa i Josefa koa ny mehezan'ny olona ny nofinofy fa raha miaraka amin'Andriamanitra ianao afaka manana droit nofinofy ianao mazotoa ianao manofinofy fa ny nofinofinao io androsoan'Andriamanitra eo alohany zay manakatsakana ny nofinofinao io aravin'Andriamanitra zay mitotoana manakatsakana ny nofinofinao io aravin'Andriamanitra za raha manamalala betsaka ny nofinofiko teo amin'ny fiainako hatramin'izao na dia toa hoe manana olana eo anoloana na misy tanjona any dia maminafinana izy dia zavatra tena mahafinaritra aza mieritreritra ny zavatra ty ho Andriamanitra tiako mba ho azo ty zavatra ty dia indraindray izy misy sakana za mbola mity manonofy an'izy any misy fotoana keravana misy fotoana ary zavatra efa mivaly zao hoe tsy azonao io zavatra io ohatra fa Andriamanitra mandroso eo anoloantsika ho anareo izay rehetra nanana nofinofy dia tsy nety tanteraka nanana tanjona dia tsy nety tonga tamin'izany androany ka tsao Jehova anampo anareo ny zavatra rehetra ty tsodramin'ny kirosy ty tadidinao mandra-pahafatinao ty mandra-piarantsika ty an-tany fa io ny lakile io andravina ny mitotaona eo anoloanao dia anorotoro ny varavarana varahana ary anapatapaka ny hidivy iza moa ny manisy an'io varavarana varahana sy hidivy io ny devoly ny anakatsakana ny tsy hanao izay hatanteraka an'izay tiatsika izay tanjotsika dia asian'ny devoly varahana varavarana varahana hidivy fa ho an'ny olona nikatsaka an'Andriamanitra fa tsy nikatsaka izay amanan'io rojo vy sy io varavarana varahana io dia Andriamanitra ny androso eo anoloany dia omeko anao izy izy nrakitra any amin'ny maizina aza matahotra hiditra ao amin'ny maizina fa milohany hidiranao amin'ny maizina ka tsao aloha ilay fahazavana Salamo 119:105 fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao ilay fahamarinana tsy afaka hitsapatsapa ao amin'ny maizina tsika raha mitsapatsapa ao amin'ny maizina tsika dia takan'ireo jentilisa ireo ihany mahafantaranao fa za Jehova izay miantso anao amin'ny analao
dia Andriamanitra ny Israely. Tao anatin'ny trosy izay mivady tamin'izany nanomboka ny vavaka. Tena zarevana malala tena mieritreritra hoe raha mivavaka dia tsy ho hain'Andriamanitra atao ve ohatra hoe matory dia misy vola milatsaka avy eo amin'ny plafond eo. Dia voly mahihany izany. Efa nareo ny tantaran'i Emmanuel Monseny. Izy moa tena anaran'izy iny. Le amin'ny alina be izy matory dia maheno vola mizatra mitotona be mihitsy eo amin'ny gorodona, dia vola. Avy amin'ny devoly zany ho anareo izay mbola tsy neno an'iny, dia noho iny témoignage iny. Tsy fantatra hoe aiza ary hoe ny olona iny. Za koa mieritreritra hoe sao dia mba afaka manao an'izany amiko ary Andriamanitra mba meo vola Andriamanitra marina marina. Misy rahalahy zay mpiara-mivavaka taloha boka ny troy tao anaty fahantrana be mihitsy izy. Dia hatramin'izay izy mivavaka dia izy hoe Jehovah hotahinao aneny tenanay. Jehovah miampahafa be tsy sa mangataka. Fa avy eo izy tena leo be leo tsy fanany deuxième prière rehefa mivavaka. Jesosy me vola. Jesosy nandao izy dia Jesosy me vola me vola fareraka Jesosy. Tsy mila mangataka an'izany kory ianao. Mbola tsy nangataka an'iny, mbola tsy naheno an'iny raha navavy raha sao dia davintsika izay ao anaty YouTube misy an'izay anaty YouTube misy an'izay dia mba jerevo mpanompon'ny Satana izay lehilahy zay. Emmanuel izy moa izy iny mpanompon'ny Satana izy dia rehefa niova fo izy dia namoaka ny secret any rehetrarehetra tamin'ny olona teto. Dia mba eno izy efa mahafinaritra be izay témoignage zay. Ampahany antsika. Alleluia. Zany indrindra hoe vola. Io Emmanuel Monseny, io le soratany mampianio tapeo anaty YouTube. Raha mbola anaty YouTube dia eno le izy fa mahafinaritra be izay témoignage zay. Ahafahantsika mahafantatra ny any amin'ny tontolo tsy hita maso any. Mamoaka secret be dia be izy. Riavana vola ny problemanay tamin'izany dia tena nitady vola izany vola Jehovah meo vola Jehovah fa tsy nisy vola nandritra ny 3 volana voame nihidy mihitsy tsy misy voame nihidy nanaty tany ohatr'izao mba meo vola andavana trosa tsy vola ny hidiny fa nisy zavatra anankiray lehibe noho ny vola ny hidiny dia ny fanjakan'Andriamanitra. Halleluia. Nisy fanjakan'Andriamanitra ny hidiny dia tsy vola ny hidina fa tehana, tsy arena ny hidina fa lakile, fanapahana. Rehefa tonga eo aminao ny fanjakan'Andriamanitra dia manapaka amin'ny zavatra rehetra ianao. Manapaka ianao. Jereo tsara le romanina teo mahafinaritra be ngery avana le romanina teo. Za zany na neno le romanina ny vakindra napahavitsika teo tena ravoravo mihitsy ny fo. Tokony hampahiriantsika ity romanina ity. Sotra andranabavy miaditsika no mihena ity verset ity. Romanina toko 9 no ny vakidy teo moa 2:30. Fa niavaka ikonomboka amin'ny 1:30 hatramin'ny 7:30. Dia samy mario ao amin'ny baibolinao romanina toko 9 1:30 ka hatramin'ny 7:30 io vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ary no lazaintsika amin'izany rehetra izany? Raha Andriamanitra ny momba antsika, iza ny atohatra antsika? Fantaniana tokoa ny apetrako aminao. Raha Andriamanitra ny momba anao, iza ary no tokony atohatra anao? Fa ny tokony antanitsika voalohany ny momba antsika ve Andriamanitra? Satria jerenao fitiavan'Andriamanitra antsika. 2:30 izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimpoana va ny zavatra rehetra? Dia fantaniana ny tiako tenenina anao. Inona no hoaninay? Inona no sotronay? Inona no tafianay? Valerina ohatrin'ny zany.
mba omeo mofo ohatra mba omeo an'le portion ana vasikirikely iny ahe nefany ny frigo ray manontolo izy lakile any frigo mihitsy nefa nomenanao raha omenanao ve ny lakile any frigo izay feno zavatra rehetra zay zavatra rehetrarehetra azo hoaninao de mbola hitomany amina portion tapaka didina fromage vasikily anankiray ve ianao tsia frigo ary foko anao de za ve de hitomanina hoe mba omeo kely mba yaourt kely rosotro kely disoko ianao am'izay lakile any frigo mihitsy rehefa omeko anao hoano zay tianao ao zany nge io revany ozy Andriamanitra hoe izy ary tsy niaro ny zanalahy fa natolony aminjeny atsikako de tsy omeny atsika mihoatra miaraka amin'izany hoe zavatra rehetra ny hain'i Jesosy hoe fon'Andriamanitra meny anao de yaourt ndray mihinana no hitomaninao amin'Andriamanitra ozy androsa de mba tsy rariny kosa efa tena ngeza indrindra nge ny foko anareo ozy Andriamanitra amen. Izay tsy niaro ny zanalahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy de tsy omeny antsika miaraka aminy ve maimaimpona koa ve ny zavatra rehetra izy ny ampangany io no mbo fidin'Andriamanitra Andriamanitra ny manamarina azy ilayntsika izany fanamarinan'Andriamanitra izany manoloana ny fiampangan'ny devoly ary efa omen'Andriamanitra zany satria Jesosy azy efa fono antsika izy ny manameloka Kristy Jesosy ny efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty ka mitondra mitoetreo amin'ny tanana ankavan'Andriamanitra ary mifono ao antsika izy nasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy paorina va sa fahantrano sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sambatra araka ny voasoratra efa noho ny aminao no namonana mandrakarivo toy ny ondronovonoana no fijeranay kanefa amin'izany rehetra zany de manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika misy olona nahazo an'le tedavintany ina nosotronay ino resotro e hoe nandresitsika za zany de tsy vavambelany rehefa nahazo rano ambany alleloia za zany tena teneniko anareo mihitsy fa tena ozy izy le acteur amérika le rappeur américain manao pacte tamin'ny devoly za ozy izy ty be any losifera fa zay tiako te omeny daholo mila tomobile tena McLaren ozy izy mila Ferrari ozy izy mila Lotus ozy izy anarana tobile daholo zany zany tobile lafo vidy be Bugatti tobile lafo vidy be daholo zany supercar daholo zany zay tiako te omeko anazy ny zavatra tsy fantany nomeny ny devoly azy reny rehetrarehetra reny mba tsy ahitany tena tsara indrindra inona ray amana zay Bugatti inona zay Bugatti Chiron na ray amana manolo plaquette ny ary hitako tamin'ny Facebook manolo plaquette n'izany tobile zany fotsiny nefa 50 000 euros mahery plaquette hoanareo zay tsy mahalala le plaquette amin'ny frein tomobile zany raha mitobilitsika tsotra 30 euros de mahazo an'izany inona ray amana ny rariko an'izeny raha reny netretin'ny olona fa zavatra tsara indrindra mbola tsy nahitany lanitra izy aza koa mbola tsy nahitany lanitra efa nampanantenana izy ao lanitra sy fiainana mandrakizay zao meny devoly an'ireny olona reny reny zavatra reny meny azy zay ilainy mba tsy azahoany an'le tena zavatra tsara tsy azahoany zavatra rehetra tsy azahoany ninina satria nitady dio fa na tsy manana ninina ianao fa manana an' Jesosy de anananao ny zavatra rehetra ary raha anananao zao tontolo zao fa tsy manana an'Andriamanitra ianao de very tsy manana na inona ianao. Alleluia. Eo amin'le Romanina antsika zao ren'le zany nandresy fahitany azy fa isika miaraka amin'Andriamanitra satria nafono antsika Jesosy de tsika mbola mihoatra no mpandresy zany hoe misy mpandresy eo fa imeza antsika fotsiny re fa tsika mbola nandresy
Ieriavana tenako anareo fa za mahafantatra olona tena manao paky tamin'ny Satany ary mahafantatra olona manao paky tamin'ny devile tena mifanerasera amiko. Fanerasera amiko mifankahita ohatr'izao. Fa mampalahelo. Izy mieritreritra hoe tena mitsiritra anazy a. Non 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 non. Tena malahelo azy indrisy rahalahy. Ity fanahinao dia namidinao tamin'ireo roa tsaramaso mena. Tômôbilina tsara tarehika farany ingeny ny ananan'izany olona izany. Hatreo ihany. Ry havanao. Ny ten'Andriamanitra hoe amin'izany rehetra izany a dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ny rehetratsika. Inona moa hoe manoatra noho izany rehetrarehetra izany? Ninona zany satria resaka fandresena zany misy ady eo alohan'ny fandresena. Dia tatambatr'Andriamanitra anaty kitapo anankiray dia nomeny antsika ny lakile. Halleluia. Meny antsika ny lakile. Amin'ireny rehetrarehetra ireny. Tsy le hoe inona no sotroina, inona no hohanina, inona no tafiana, apahana ireny. Fa nananana hosotroina angena, nanana hohanina, nanana hohanina ho tafiantsika. Torimaso kely avana mbola tsy anatin'izany. Misy olona hoe manana hosotroina, manana hotafiana, manana hohanina fa tsy mahita torimaso amin'ny alina. Io rahalahy io vavolombelona. Aman-taonany maro io tsy mety mahita tory amin'ny alina. Io asan'ny apôstôly io ny vavolombelona tamintsika. Maninona izy mandritra ny taona maro tsy mahita tory. Fa zao izy mihoatra noho ny mpandresy. Ny fitahian'Andriamanitra eo ny torimaso mamoko. Hoy ny fomba fiteny hoe ny torimaso no hitovizako amin'ny mpanan-karena. Misy mpanan-karena tsy matory any. Misy mpanan-karena tena misy an'ilay vehivavy iny Marilyn Monroe, ilay actrice amérikana iny. Inona no tsy volana ananany? Laza sy voninahitra inona no tsy nananany? Hatramina filoham-pirenena tia azy. Fa mahafantatra ny problemany tsy mety mahita tory. Amin'ny alina dia miridiridy tsy mety mahita tory ny alina tontolo. Dia mihinana fapatoriana. Dia fandramina dao ny fapatoriana ampiarahana amin'ny toaka. Izay rehetrarehetra atao mba ahafahana matory fotsiny. Itsika zao jerena tsara vao vita fandarana. Misy aminareo efa zavatra tsisy mandeha amin'ny loany. Izay misotra betsaka dia tahiny to. Lazainareo fa misotra ny rahalahy tamin'ny toriteny. Nefa nareo efa maninona? Fa te hatory. Efa ranabavy mihaja noho ny tory. Misy aminareo ary mandeha fahira tampoka. Dia misotra indrindra amin'ny famelabelarana. Nefa za efa niteny zao hoe hira kely mba hisotro rano dia efa misy mitonga hoe dia misotra indrindra ranantarado amin'ny famelabelarana. Inona mahatonga anao manao an'iny? Torimaso. Efa ao ilay torimaso. Mety daholo na rehefa tratrandreny daholo. Nefa izy tsara. Satria maninona? Ao anatin'ny fiadanana daholo zany. Tsy ny torimaso zany itovizanao amin'ny mpanan-karena. Torimaso itovizanao amin'ny zanak'Andriamanitra. Fa tsy ny mpanan-karena ihany no mahita tory. Ary ny mpanan-karena zao no tena so mahita tory. Ahoana ny ampiasako ny volako rahampitso. Halleluia. Amin'izany rehetrarehetra zany hoe ninona mihitsy zany zavatra eo e. Ninona hoe ady eo, ninona eo anoloana. Ny anaranao tsy mpandresy. Fa raha misy ambonin'ny mpandresy dia anao mihoatra noho izany. Ny amin'izy amin'ny alalan'ny lehibentsika. Fa matoky na mampatesana, na fiainana, na anjely, na rehefa napahana, na zavatra kehitriny, na zavatra hoavy, na hery, na ambony, na ny ambany, ninona fa zavatra rehetra izao dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy ao amin'i Jesosy tompontsika. Reny rehetrarehetra ireny tsy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Izany hoe inona zany? Ny zavatra rehetra ny havana malala voafehan'ny fitiavantsika ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra. Halleluia. Any amin'ny Exodosy amaranako azy manjary lava. Exodosy 7:20 dia zao. Any amin'ny Exodosy 7:20 mba vadio kely baibolinao azafady. Raha mba marina ty anahy koa mampiana so dia zany teny hoe sotra dralala. Meka antsika rehefa te hatory zay. Za misy fotoana. Za koa misy fotoana te hatory.
misy fotoana misy nareo rehefa amin'ny alina aza mangataka bavaka ao rehefa le alina be vita fandary loatra zao tena te atory a dia miodikodiny eo le vavaka dia tena nareo mety tena hoe tak'izay any tsy nentina bavaka fa tena satria maninona efa misy rahalahy zay mpiara-bavaka taloha dia anaty fiangonana izy dia anaty hotely dia lezotory tosin'olona ary nareo izany tena matory ngenareo e rahatsiny sy efa tena misy fiadanam-po be mihitsy aty mahita tory eo izy da ataona raha misy fiadanam-po Exodus toko telo amby roapolo andininy faharoapolo vakitsika aminaran'i Jesosy ny soramandry fotsiny vakiko aminao a ny niatoan'Andriamanitra hiaro ny zanak'Israely sy amponina azy somatsara ao amin'ny tany Kanana. Ny niatoan'Andriamanitra zany hoe niatoany zany tonga dia hiaro, tonga dia tena miantoka anjarako adidiko zany miantoka adidiko no miaro anareo tamin'ny fotoana inona Andriamanitra no niteny an'io raha vakitsika ny Exodus manomboka amin'ny andininy faharoapolo dia mitomboka any amin'ny hoe ny nanomezan'Andriamanitra ny didy folo. Exodus toko faharoapolo andininy voalohany manomboka ny didy folo, ny nanomezan'Andriamanitra ny didy folo. Ny Exodus toko faha 1:20 nalàna nasen'Andriamanitra ho tandriman'Israely dia feno karazana lalàna raha misy olona mifanditra ka mandratra vehivavy manananaka dia teraka dia tsy tonga volana zanaka tsy misy maninona dia hosaziana karazana lalàna be dia be. Ovian'Andriamanitra nilaza hoe hiantoka ny fiarovana zanak'Israely efa ny amin'ny Exodus toko faha 13 andininy faharoapolo. Zany hoe efa nielolalana teo daholo ny lalàna sy ny didy ka zay rehetra vonina ny tandrinandreo dia toan'Andriamanitra. Ravana tianao ho voantoka fotsiny tsotro zao ny fiainanao atoan'Andriamanitra ny fiarovananao zany hoe ny rehetrarehetra na ny hohaninao na ny hotafianao na ny sotronao na ny tafianao na ny olondananao na ny andehananao ninina mialohan'izay manomboka any amin'ny Exodus faharoapolo dia misy ny lalàna sy ny didy aloha. Andriamanitra tsy mangataka ankolamena aminao na kisa fotsy, kisa mainty na gana fotsy na tantely tsy fantatro fa ny an'Andriamanitra dia tsotra ihany ka tsao ny fanjakako sy ny fahamarinako. Tandremo ny didiko tiavo dia ampy ny zavatra rehetra, ampy anao ny zavatra rehetra. Hotahiny tokony antsika rehetra mino fa voarainao izay hafatra izay. Misaotra andranabavy mihaza isika tarata izay tontena izay mahafinaritra izay tokoa. Mino fa nampahelanao izay aza mikatraka be an'izany tsony. Inona no sotronay, no tafianay, inona no hohaninay. Manjary lasa ohatran'ny jentilisa ianao, manana ray ianao. Za zao vita ny asako eto androany dia vavaka avy eo dia atory. Satria angataka izany hoe Jesosy no sakafo no fahatemanjana ny fiarapiso. Fa fantatr'Andriamanitra fa tokony sakafo izay menakafy. Fa ny ataoko isan'andro isan'andro dia nikatsaka ny fanjakana sy ny fahamarinako izay dia hanampy an'ny zavatra rehetra. Na izay tsy nangatahako azy dia omen'Andriamanitra. Hotahiny tompony antsika rehetrarehetra rehefa avy isika hivavaka ao aorianan'ity iray ity andolontsika ihemira mahafinaritra tahiny Jesosy arintsika rehetra. Misaotra ny heritra ny heritra. Cinta marinari
Alleloia. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'izany toriteny zany. Misaotra Jehovandriamanitra fa mahavelom-bolana tokoa no mieritreritra hoe aiza tsy mila mangataka akory Jehova. Tsy mila mangataka akory zahay fa efa fantatrao sady izay mahasoanay. Mitsaintilisaka ny fatrapiahany zany zavatra zany. Fa zay tsy tokony ihany zany. Fa zavatra tokana ny mahasoanay dia nikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao. Fa izany rehetrarehetra zany dia mbola iampy. Kely zany. Zany katsahan'ny jaintilisy zany kely zany. Ary na mikatsaka an'izany ny jaintilisy betsaka amin'izany ny tsy azony. Fa nenay reny ambinambiny indrindra miaraka aminao Jehova. Zay manam-piadanana any anatin'ny fona ihany. Tsisy afaka manala an'izany. Manana fitsarana any anatin'nay ihany. Tsisy afaka manaisotra an'izany. Manana fahasambarana Jesosy. Isaorana anao zany. Dia rahaza saotra ho anao. Voninahitra ho anao. Ta io tompo ampio e. Raha misy olona eto mbola fatrapikatsaka an'izany. Raha misy olona eto Jehovandriamanitra mbola fatrapikatsaka an'izany hoe fitahianao zany. Mbola fatrapikatsaka an'izany inona no hoaninay, inona no sotronay Jehova. Dia mangataka aminao aho hoe ampianaro azy aloha ny mikatsaka ny fanjakanao. Ataovy fantany fa raha ny tananao no mitantana anay. Kirosy aza Jehovandriamanitra nomenao an'izany lakile zany
dia izay ve dia tsy omenao an'izany Jehovah. Meo anay nydrakitra nafenina tao amin'ny maizina Jehovah Andriamanitro. Meo anay Jehovah Andriamanitra ilay arena miafina tao amin'ny mangingina Jehovah. Ianao ane amin'ny an'izany anay tsirairay avy. Fa fantatrena misy rakitra miafinao anatin'ny maizinao, misy arenana feninao, tsy hita raha tsy ao amin'ny fikatsahana ny fanjakanao sy ny fahamarinanao. Dia gaga ny olona mahita anay feno fifaliana, toy ny olona inona koa mba mahafaly an'ireny, satria tsy mbola nahita an'izany tao anatin'ny maizina ny olona, ary tsy mba nikatsaka an'izany tany amin'ny mangingina. Misy saotra Jehovah Andriamanitra. Dario lalana izahay, ampaherezo izahay, tena ataovy hoe tena loha larana eo amin'ny fiainanay dia nikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao. Metolo-tsaina izahay, ataovy tsapanay tsirairay avy reto Andriamanitra ny fahalehibiazana izany hoe fananananao, fikatsahananao Jehovah Andriamanitra. Azavelanao izay variana hikatsaka zava-poana dia ny vola sy ny arena sy ny hoanina sy ny sotroina sy ny hotafiana. Fa ny farafahakeliny tena hoe kado ao aminao zany zavatra tena hoe ambinambiny Jehovah Andriamanitra. Zavatra omempotsiny zany eo aminao. Fa manaraka ny fiadanam-po ny filaminantsaina amin'ny fahasoavana sy ny fifaliana, ny fahasalamana, ny fitahiana Jehovah, isaorana ny anaranao masina. Izay tsy voalazaka ianao malala ny masoa, fa jereo reto mpanomponao izay miaritory tonga teto Jehovah. Indrindra ireo izay voatonga teto androany Jehovah Andriamanitra. Ka sy manokana izy ireo, ka sy manokana hampalalao azy ny tombontsoa hita ao anatin'izao fanarahana fandarana isan-kalina miaritory mikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao ny ataonay eto. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Dia raha laza saotra sy voninahitra ho anao, dia vorisy satana faritra amin'ny rahanao Jesosy tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray aza tamin'izay nafafy teto androany. Fa ny voa izay nafafy rehetra androany dia aniry amin'ny tany mahavokatra avokoa, ary dia hamoa avy zato ely, tsy manam-patapela anatinay tsirairay avy. Misaotra raha eo. Halleluja. Amen. Ivavaka ny firenentsika amin'izao fotoana izao, ampanzotsika nanababitsika Yama, ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompony nababy Yama. Halleluja, tahin Jesosy pastera, tahin Jesosy tsika rehetra tonga amin'izao fandarana vavaka fiambenana izao, dia mbola iara-ivavakantsika, ivavaka ho an'ny tanindrazantsika samarana ny fotoana. Ry Andriamanitra ray tsara indrindra Jesosy Kristy ilay tena hoe tianay, ilay katsanay amin'izao fotoana izao. Misaotra anao zahay, misaotra anao zahay efa tonga amin'izao fotoana izao, misaotra anao zahay mbola meno izao fotoana izao, mbola ahafahana indray ny haino ny teninao masina androany. Misaotra anao zahay satria tena hoe mbola niteny taminay teto indray ianao androany, ny mba hikatsanay tena hoe hifikiranay aminao, tena hoe tsy eritreritra ny ara-nofo zahay fa ny ara-panahy, tena hoe hikatsaka tokoa, hikatsaka ny fahasoavana avy aminao, hikatsaka ny fahamarinanao, hikatsaka ny tena hoe ianao marina Jesosy malala satria ianao ihany ny fiainanay. Misaotra Jesosy malala ny amin'izany teninao masina nampitondrainao ny mpanomponao zany. Matoky izay Jesosy ka tena hoe nampahery ny tsirairay avy ka tonga azy ireo tena hoe hifikotra aminao atinay izany teninao masina nomenao anay androany zany. Dia tehirizo ary Jesosy malala ny tsirairay avy, tehirizo fa tena hoe hikatsaka anao manomboka amin'izao fotoana izao, dia tena hoe tsy eritreritra intsony ny ara-nofo, fa tena hoe hikatsaka anao satria araka ilay teninao dia hoe katsao aloha ny teninao sy fahamarina, dia hanampy anao zavatra rehetra, dia horaisinay zany Jesosy malala, horaisinay ampinoana zany Jesosy, tena hoe ampiarinay amin'ny fiainanay zany Jesosy. Dia misaotra anao zahay, ianao dia hamery aminay sahady, hanome tena hoe tolo-tsaina ho anay na maraitsy hariva Jesosy, mba tena hoe andeha amin'ny alala fahamarinanao, andeha hikatsaka anao, andeha tena hoe ny fitarihanao no arahanay dia makasitraka ray masina. Ankehitriny ary izay Jesosy malalo, tondram-bavaka indray izay eo amin'ny firenenay izay tsy miafina aminao izany firenenay izany Jesosy, tena hoe mbola ao anatiny tsy fisiana, ao anatiny ny falotona tanteraka ray masina. Ianao rerianina azona iantsoana, ianao rerianina azona ianteherana, ianao rerianina azona hitorahana. Tonga
tongotra izay Jesosy malala hoe fona ao an'izany firenena izany, fona Jesosy ho an'ny vahoaka ao anatin'izany firenena izany. Tena hoe mamindra fo Jesosy malala hoe ianao mahay manova Jesosy ny anjaranay dia mitondra mbavaka ihany fa ianao mahay manova ny toe-tsaina izany vahoaka ao anaty firenena izany. Dia mamindra fo amin'izy ireny Jesosy malala tena hoe atodidio sainy hikataka anao satria izany ny hevitra mampisaraka azy ireo aminao. Tena hoe mitady ny ara-nofo izy ireo manao zavatra ratsy, tena hoe ratsy isan-karazany Jesosy, tsy izay tena hoe ratsy eo imasinao fa ankehitriny Jesosy amin'ny alalan'izao tombavako entinay izao tena hoe mba hovainy fon'izy ireo Jesosy malala. Tsy foana hivery Jesosy mbola anaty izany firenena izany fianakaviananay tsirairay avy izay miatrika eto mitandrina ny fahamarinanao eto. Atereo firenenay Jesosy malalo ao ireo miarany tsindrazolena isan-karazany, iarany tsy fandriam-pahalemana, iarany doro-tanety, ao ny iarany accident isan-karazany, tsipitsina. Maro Jesosy anyloto ao anatin'izany firenena izay entina tongotra ao. Dia mamindra fo Jesosy hovainy vahoaka, hovainy fony izy ireny mba tena hikataka anao, mba tena hitady anao. Dia apetraka am-pelantananao Jesosy malalo izany vavaka sandratra rehetra teto izany ka matoky izay Jesosy fa tondidika azy mantofina any aminao any amin'ny vavaka nasandatra teto. Ary ny teny izay nafafinao androany tena hoe teny fiainana ho anay tsirairay avy. Ary reo mbola izay iainao manaraka Jesosy izay mbola tsy tonga teto dia tena hoe kasimo fony izy ireny mba tena hikataka anao, hitady anao marina. Dia mankasitraka Jesosy ny amin'ny mpanomponao izay nanao ny asanao teto androany misaotra ny avavaka fanomboana atao pastera namelabelatra ary nitondra ny teninao masina dia ampitombo hiatranany niositra anatin'izy ireny. Dia misaotra Jesosy malala ray saraketo izay anjelinao masina ny to mandidina ny tsirairay avy ary tena hoe ho fitahiana ho anay ny aretanay toromaso teto ary tena hoe fiainana ho anay. Dia mankasitraka ray masina tsara indrindra ho tianay loatra voninahitra atolotra ho anao mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny zoky amitsika tao anatin'izay vavaka matsiro be izay dia Andriamanitra manakam-pahasoavana hoe maro fitianao nabavy ama dia tahiny Jesosy tsika mianakavy tapitra ny fandarantsika raha mbola tsy tonga amin'ny ranolanitra Jesosy dia eo anetondrantsika rapitso tahaka izao manome fotoananao ary rapitso ary dia manonona aminao hoe tafandriamandry vitantsika n'Andriamanitra androany atory amin'ny fiadanam-po amin'ny filaminantsaintsika foanao rapitso manoatra nono mpandresy ianao, hiatrika ny tontolo andronao ianao manoatra nono mpandresy ianao, efa eny an-tananao ny lakile zao asa vozotra intsony ho tahiny tompotsika rehetrarehetra maheriza daholo rapitso remiona raha mbola tsy tonga Jesosy. akiradio.radio12345.com afahanao mieno ny onjapeo akiradio.radio12345.com samy tahiny tompo daholo maheriza daholo. Amen.